Ajantsika tanteraka ny makasika an'izay vaovao izay fa nanao hetsika fitakiana sy fanoherana ny fanesorana azy amin'ny toerany ireo mpivarotra etsy amin'ny Malakama sy etsy Behoririka androany maraina. Miantso ny tompona andraikitra eo anivon'ny commune ary izy ireo mba hitady ny marimaritra iraisana ny vahaolana ahafahana iverenany ireto mpivarotra ireto amin'ny fitadiavany andavanandro. Fanadihadiana avy hatrany andao arahantsika. Sora-baventy maneho ny tsy fankasitrahan'izy ireo ny fanesorana azy hialy ao amin'ny manoloan'ny kianjan'ny Malakama no nolan'izay ireo mpivarotra teny an-toerana ny androany maraina. Raha ny fanazavan'izy ireo dia misy mividy ny tany izay nanaovan'izy ireo ny asa fivelomany dia nivarotra madinidinika. Olana mpivarotra eto Malakama izany tompoko dia esoriny izay fa hisy foto-drafitrasa amboarana ka esoriny izay izay tsy manazo hoe fifanarahana hoe andonareo hifanaraka aminay fa tonga dia taratasy avy hatrany ny azonay hoe miala izay parapatonga ny 28. Nisy fotoana izy tompoko ny antsanay fa hoe omena lalana izy izay tsy manda hoe fanatsarana namboarana an'ilay izy fa efa hoe fanaraka hoe omena lalana andehanan'ny camion sy izay zavatra mivezivezy eo dia izay ny fanarana hatramin'ny voalohan-kanjo tamin'ny herinandro nisy taratasy tonga fa tonga izay dia hoe miala amin'ny toerana asiana sonila taratasy dia miala amin'ny toerana izay. Ankoatry ny eny Malakama moa dia isan'ireo tsy afa-po tamin'ny fandaminana ny mahakasika ny tsenan'ny Behoririka ireo mpivarotra eny an-toerana. Toy aloha zany hitantsika rehetrarehetra fa tonga ny commune sotenan'ny commune ny teny hoe manjay ny délégué izy androany arivo dia ny vavahanay zany moa atao izay fanarahana ny tsisy ilay savorovory tsisy ilay savorovory manjomanteroka izao dia aingany ny commune mba tsy hanosy botanana an'ilay vahoaka majinika fa mba hanaiky tsara hoe atao izay fandaminana zany hoe hivarotan'ilay olona tsisy ultimatum tsisy andro tapaka zay zany aloha ny angatanay any amin'ny androany arivo satria efa tonga teo izy hoe anjainay androany arivo sasany. Araky ny fanazavan'ireo tompona andraikitry ny tsena moa dia isaky ny alahady, ny alatsinainy ary ny talata dia tsy afaka mivarotra eo amin'ny manodidina andran'ny Behoririka ireo mpivarotra noho ny fandaminana amin'ny fanadiovana ny toerana. Mbola miandry izay valiten'ny commune moa ireo mpivarotra ny Behoririka ny amin'izay tapaka amin'ny fandaminana ny fahazoan'izy ireo alalana amin'ny andro hivarotany eny an-toerana.